dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva indray ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho tohizantsika ny resaka conscience sy ny feo amin'ny fanamasina. Androantsika dia hiresaka manokana ny mahasamihafa ny antsoina hoe manameloka ny hafa sy ny hoe mananatra ny hafa. Satria zavatra roa samihafa zany ireo ary matetika izy ireo dia afangarontsika foana. Alohan'izay aloha dia amerina kely ampatsiahany momba ny conscience ny lalàna ny feo amin'ny fanamasina. Inona ny asan'ny conscience? Ny conscience ny feo amin'ny fieritreretana efa arak'ilay nresahantsika foana. Ny feo amin'ny fieritreretana, ny asan'ny feo amin'ny fieritreretana zany dia na izy mitondra fanamelohan-teny eo amintsika na ny feo amin'ny fieritreretana mitondra fanamarina-teny eo amintsika zany. Zay ny zavatra voalohany. Dia ny lalàna indray kosa dia na mitondra antsika na manameloka antsika zany ny lalàna, nefa koa ny lalàna dia tsy afaka manamarina antsika. Sady tsy afaka sady manameloka antsika zany ny lalàna no tsy afaka manamarina antsika. Ny lalàna resahako eto dia tsy ny lalàna ny Mosesy ihany fa na ny lalàna ny fiarahamonina, ny zavatra rehetrarehetra izay niditra tao anatin'ny fieritreretantsika hatramin'ny-mbola kely zany. Ireny ny antsoina hoe feo amin'ny fieritreretana, conscience zany dia zavatra efa natsofoka tao anatintsika hatramin'ny-mbola kely. Dia ireny zavatra ireny sady tsy afaka sady manameloka antsika izy ireny rehefa tsy vitantsika no tsy afaka manamari-tenintsika raha tanterakitsika izy zany. Tsy afaka manamari-tenintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny farany dia ny feo amin'ny fanamasina. Ny feo amin'ny fanamasina kosa ny asany dia tsy misy afa-tsy zavatra anankiray ihany zany no tena asan'ny fanamasina. Ny asan'ny fanamasina dia sady tsy manameloka anao izy, tsy manamarina anao, ninninona zavatra ataonao tsara zany ninninona fahotana ataonao dia tsy manameloka anao ny fanamasina, sady tsy manamarina ny zavatra tsara ataonao ihany koa izy. Fa ny asan'ny fanamasina dia manamarina mandrakariva ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Zay aloha zany ny zavatra mila mazava zay. Hiresaka amin'izay tsika hoe inona raha ny mahasamihafa ny atao hoe ny tsara ny hafa, manameloka ny hafa zany ny tsara ny hafa sy ny hoe mananatra ny hafa. Satria indraindray izy io afangarontsika foana zany. Ao amin'ny Hébreu 4:7 dia zao no teny ao hoe fa mifananara isan'andro izy. Raha mbola atao hoe anio fandrao isy aminareo mafo ho tonga mafo noho ny famitahan'ny ota. Zay zany ny teny ao. Dia nefa koa ao amin'ny Romanina toko faharoa dia zao no teny ao hoe koa amin'izany tsy manan-kalahatra ianao izy raha lehilahy, nazovy ianao izay mitsara, fa izay hitsaranao ny sasany ozy izy ny anamelohanao ny tenanao koa. Ka raha ianao izay mitsara dia mba manao izany ihany koa izy. Nefa fantatsika ozy izy fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araky ny marina. Zay zany zavatra teneniny ao. Dia rehefa mandinika amin'izay tsika, inona ny atao hoe mitsara, inona ny atao hoe mitsara ny hafa zany, dia inona ny atao hoe manamarina ny hafa. Raha azotsika tsara izay asan'ny feo amin'ny fieritreretan'izay, ny asan'ny lalàna sy ny asan'ny fanamasina, dia tokony ho azotsika tsara hoe itsika rehefa eo amin'ny feo amin'ny fieritreretantsika, matetika tsika eo amin'ny feo amin'ny fieritreretantsika dia rehefa manamari-tenintsika, zany hoe manao zavatra tsara tsika na manao zavatra mety tsika ka amariny ny feo amin'ny fieritreretantsika, dia iny mahatonga antsika lasa manameloka ny hafa. Iny mahatonga antsika lasa manameloka ny hafa, lasa mahatonga antsika mitsara ny hafa. Satria zany tsika mieritreritra fa mety ny ataontsika, satria tsika mieritreritra fa marina ny ataontsika, satria tsika mieritreritra fa misy zavatra ataontsika mahamarina antsika, dia laha tsika mandeha manameloka ny hafa. Zay ny antsoina hoe mitsara ny hafa. Ary mazava be mihitsy nefa itenin'Andriamanitra hoe amin'izany izy dia tsy manan-kalahatra ianao raha lehilahy fa nazovy ianao izay mitsara, fa izay hitsaranao ny sasany ozy izy ny anamelohanao ny tenanao koa. Tadio tsara zany. Fa ny antony mahatonga antsika mitsara ny hafa dia satria ny feo amin'ny fieritreretantsika ny manamarina antsika, lasa manamari-tenintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Mieritreritritsika raisiko ohatra fotsiny hoe za tsy mangalatra, za tsy mamono olona, za tsy mijangajanga, za mahavelom-bady aman-janaka. Marina zany raha eo anatrehan'ny fiarahamonina, fa tsy marina ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mahamarina anao eo anatrehan'Andriamanitra reny rehetrarehetra reny. Za miasa, za manao an'izao, za présentable, za malala fomba, za mahavita didy aho eo amin'ny fiarahamonina, dia lasa manamari-tenintsika dia manameloka ny hafa. Tadio nefany fa
tsy afaka manamarina antsika eo anatrehan'Andriamanitra ireny zavatra ataontsika ireny. Ary io zany ny tena mila azontsika mazava tsara hoe ny lalàna dia tsy afaka manamarina antsika mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Na inona lalàna, tsy voatery lalàna Mosesy ihany io, fa rehefa mety ho zavatra eritreretintsika fa tsara, socialement correct ozy izy ny fiteny, zavatra eritreretintsika fa tsara, socialement correct, zay vitantsika eo anatrehan'ny fiarahamonina, eo anatrehan'ny manodidina, dia tsy mahamarina antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny dikan'izany rehefa manamary tenitsika dia lasantsika mandeha manameloka ny hafa, lasa mitsara ny hafantsika rehefa tsy mahavita n'le zavatra ataontsika. Inona kosa nefa le mananatra? Mazava be ny tenin'i Jesosy hoe raha ho avy aty aminareo mpananatra ozy izy dia ny fanamasina zany ho vavolombelona ozy izy hanambara izy. Inona ny tiany io tenin'Andriamanitra io tenenina hoe mifananary isan'andro. Tadio tsara ry havana, ity zavatra azavaiko ity aloha ny resaka conscience sy ny fanamasina olona efa tena zanak'Andriamanitra ny resaka eto satria tsy ho azonao mihitsy ity resaka ity raha vao tsy zanak'Andriamanitra ianao, raha tsy manana ny fanamasina zany ianao. Inona ary le atao hoe mananatra? Ny atao hoe mananatra dia tsotra. Ny asan'ny fanamasina dia sady tsy manameloka anao, tsy manamarina anao, fa manamarina ny asa-pahamonjeny Jesosy Kristy irery ihany. Zay ihany zany ny asany. Zany hoe raha ohatra zany ianao ka ao anatinao ny fanamasina dia lasa mananatra ny hafa ianao, dia ohatry ny ahoana le mananatra ny hafa? Tadio ry havana, fa ny olona raha manana ny fanamasina tsy mila tenenina ny fahotana ataony, tsy mila tenenina ny ratsy ataony, tsy misy ninona mila tenenina anazy, satria ny feo amin'ny fieritreretany dia efa manameloka anazy, na ny feo amin'ny fieritreretany ihany koa dia mahatonga anazy efa lasa namary-tena. Fa ny anjaran'ny fanamasina dia tsotra. Rehefa hitanao fa manota ny hafa dia ny antsaranao dia izao: manambara ny asa-pahamonjeny Jesosy Kristy. Ohatry ny ahoana zany manambara ny asa-pahamonjeny Jesosy Kristy zany? Rahalahy, itsika, tsy hoe ianao fa isika tsirairay avy samy meloka eo anatrehan'Andriamanitra, fa saingy mila miaiky ny helokontsika, ary mila mandray ihany koa fa efa voavelany Jesosy Kristy ny helokontsika rehetrarehetra. Efa voavelany Jesosy Kristy ny helokontsika rehetrarehetra. Itsika tsy mila mijanona eo amin'ny fanamelohan-tena, ny conscience antsika ny manameloka antsika, fa eo ny eo koa ny fanamasina dia manangana ary mampatsiahana asa-pahamonjeny Jesosy. Itsika efa voavelany Jesosy Kristy ny helokontsika. Tiany Jesosy ianao, efa voavelany Jesosy Kristy, efa netiny teo amin'ny asa fijaliana rehefa voavelany heloko rehetrarehetra. Itsika kosa rehefa manamary tena dia ny anjarantsika manana ny fanamasina dia ny hoe mananatra ny hafa dia tsotra. Itsika rahalahy tsy afaka ny hanamary tena, na za na ianao tsy afaka ny hanamary tena eo anatrehan'ny fahamarinany Jesosy Kristy. Na inona tsara vitantsika, ninona zavatra eritreretintsika fa ho mety ataontsika, dia tadio tsara fa tsy mahamarina antsika zany eo anatrehan'i Jesosy Kristy, eo anatrehan'ny asa-pahamonjeny Jesosy Kristy. Fa Jesosy Kristy tokana rery ihany no marina. Ny asa-pahamonjeny Jesosy Kristy nahamarina antsika fa tsy ny zavatra ataontsika. Noho izany dia izao mila miaiky tsika eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy marina antsika. Ninona tsara ataontsika, ninona tsara vitantsika, mila miaiky tsika eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy marina antsika. Ary rehefa tsy miaiky tsika eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy marina antsika, dia manamarina antsika kosa ny asa-pahamonjeny Jesosy Kristy, satria ny asa-pahamonjeny Jesosy Kristy rery ihany no afaka manamarina antsika. Tadio zany ry havana, fa ny mahavoavela heloka atsika dia tsy maintsy miaraka amin'ny itsika miaiky eo anatrehan'i Kristy fa meloka itsika. Miaiky melokontsika dia eo no eo dia apatsevy ny fanahy efa voavelany Jesosy Kristy ny helokontsika. Ary ny mahamarina antsika eo anatrehan'Andriamanitra, satria marina zany fa tena marina antsika eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy saingy noho ny ataontsika ny mahamarina antsika, fa miaraka amin'ny fiaikentsika fa tsy marina antsika eo anatrehan'i Kristy, dia manamarina antsika amin'ny fanamasina. Ary zay le hoe mifananatra. Ny mifananatra tsy mifampibedibedy, tsy mifampitanisa fahotana. Zany ny olana ao anatin'ny firahalahiana, ao anatin'ny fiangonana kristianina. Ny olona tsy mila hampilazaina anazy akory ny ratsy ataony, ny feo amin'ny fieritreretany, ny conscience-any dia efa manameloka azy. Ary zay ny teneniny any amin'ny Romanina 1, 2, 3, ny feo zay manota tsy manana ny lalànany ozy izy dia very tsy manana ny lalàna, fa zay manota manana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Zany zavatra zany efa mipetraka ao anatin'ny fotsika, efa itsika olona efa eo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy foana ny nalàny Jesosy Kristy eo amin'ny hazonaina. Dia izany fahalalana ny tsara sy ny ratsy zany efa miraikitra ao anatintsika zany, tsy mila tenenina akory zany fa ny
feon'ny fieritreretantsika de efa manameloko atsika, ny feon'ny fieritreretantsika koa de mahatonga atsika namary tena foana, fa ny asan'ny fanahy masina de mampatsiahy antsika mandrakariva hoe tsy marina ianao, fa ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ny mahamarina anao. Meloka ianao, saingy ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ny efa namela heloka anao, de tsy mifampitsara intsony tsika fa kosa mifanangana, mifampahery ary mifananatra, de mivoninahitra ho an' Jesosy Kristy irery any. Amen.